voalohany indrindra efa niresaka teto zay tamin'ny zoma fa raha izao fihetsiky ny fanjakana zao dia sarotra be ny mihinavinana fa ho tanteraka le dinika zay kasakasanay atao. Inona moa ny zava-misy ny rahantsika mahita ny zavatra natao tany Fianarantsoa, misy tany Fianarantsoa ny olona mivory mamolavola fiakarana ty anaovana an'le dinika no atakena olona tsy mba misarotako akory fa olona fantatra zao tonga miatake miazira sur ordre n'olona ao anatin'ny fitondram-panjakana na tsy mitonona anarana fantatra anareo iza le nanome ordre ary fantatra ny Fianarantsoa ray manontolo iza nanome baiko an'ireo olona reo taorina kelin'iny miseho rahantsika mahita reny ny arrestation namanay zay mpitarika ny Vona Soamamanina. Ny rahantsika nahita ny rivan'iny any ny zavatra niseho tany amin'ny Téléviva. Ny rahantsika hita tamin'ny sabotsy iny ny fanrarana Akitsirano nataon'ny fanjakana na dia efa nisy ary autorisation mivoaka zoma tolakandro dia zoma miraika amby folo alina. Zay moa no namarininy raha niantsona mivantana général Florence tamin'ny zoma alina 21h05 nilazany hoe monsieur Doudou raha ny fahafantarako azy ianao ny lehibe mpikarakara n'ity mitiny natao Mahamasina ty ka milazanao fa nikenay le izy eto ampelantanako nefa no zizy ny réquisition zay milaza fa toute manifestation sur la voie publique est interdite ka miangavy anareo mba tsisy IOP fa mba hijanona tsara ao tsy hoe kenay mihitsy ny fivoanareo tao fa efa réquisition ty ampelantanako ty dia nilaza moa tamizay alina ny andro mon général lafa misivy mahery zao raha sitraka ao aloha nantonanao za raha pitso maraina ny andro tsy te hoany irery niantso an'i monsieur Sylvère Betsalona vao maraina niantso an'i président Hajo niantso an'i Lolo John natsony Florence ao halaka andao hoany fa tsy mety amiko mandeha amin'ireny iaraka nitanareo reny zay sy Lolo John natao dia ao izy milaza hoe mianatsy indrindra ry zala fa zany antso an'ny Doudou tamin'ny tsy vialina iny dia fa faly be fa ilamina le izy fandaminana sécurité izy tokony ataotsika kanjo moa am'raika amby folo alina tonga indray réquisition vao milaza hoe ravana misy le izy ka mianatsy indrindra zay zany zavatra misy manoloana zany rehetrarehetra zany zoma io moa dia hitanareo fa ndrakidrapotsy le namana tany Soamamanina ary lahady alina araka le rehefa voaka ambony gazety reny namanay sareraka zay mpiara-mitolona aminay dia nidarona grobra eny amin'ny manodidina ambohipo-tanàna iny am'izao fotoana zao le olona tompony le trano anaovana dinika eny Mbatomirahavavy mahazo menace be raha vao mandray io dinika io Papasolo zany le député Papasolo iny mahazo menace am'izao fotoana zao mahazo menace daholo ny olona rehetrarehetra zay ikarakara dinika ity hoe misy olona eo 70 mahery eo samborona manao mpididinika io fa ataoko zareo moa dinika io gaga zahay fanjakan'inona manao an'ity ny zavatra fantatray vao recopenay dia misy hevitra partagé ony ao anatin'ny fitondram-panjakana io ao misy ny olona mietreritra tena sauve-qui-peut ny tenany hoe andao manao an'ity dinika ity fa raha mbarava ty fanjakana ty on aura la vie sauve. Misy indray no miteny zaka ny lalan'ny rinona hoe tsisy fika tsisy an'izany dinidinika zany fa raha koeto isika ny zava-misy eto amin'ny firenena zany am'izao fotoana zao dia tsy lasa olo-pirenena ntsony ianao rehefa mpitarotolo le eto amin'ny firenena tsy citoyen ntsony ianao marginalisena ianao zany zavatra mahazotsika rehetrarehetra na anareo mpanao gazety na zahay fanatrika aminareo zao tokony nandohalika anareo mpanao gazety fa tsy rarahiny mpitondra fanjakana izany dia ny ataony any ny atao fa zay ty mpitondra fanjakana nao tapany circulation tao Antananarivo mandritra ny 5 andro rehefa izy manao azy dia mety fa zay manao fihetsiketsehana rehetrarehetra everina ohatrany dahalo ny olona mpanao fihetsiketsehana rehetrarehetra am'izao fotoana zao tsy miafina fenina nous sommes en guerre contre ny olona tsy maty manoty eto amin'ny firenena misy olona eto dia samanarama milisy samanarama milisy iarovana ny tombotsony iarahanareo mahita angamba tamin'ny zoma hariva ny premier ministre miantso dialogue izy ny maniraka azy miantso dialogue ary fantatra koa fa premier ministre koa sous pression
ambony zay fantatra atsika fa nandritra n'ireny zavatra niseho tamin'ny herinandro teo rehetrarehetra fisambosamborona darodaroko reny président république tsy teto de maro no manararoatra voasambotra n'olona voagadra n'olona voadarika n'olona hiteny président za tsy nafantatra an'izany zalahy zay zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao za eto de milaza aminareo fanao appel à la solidarité nationale ho amin'ny namanay mpiara-mitolona somamanina isy fivorina moa herinay omaly ataonareo mpanao gazety inona nijerevanareo amin'ny fanampiana amin'ireo namana somamanina reo lahy zay vatavy natao hatramin'ny sabotsy any zay de efa niona tamin'ny vandemanjanany namana Robson fa hijery ny fomba rehetrarehetra zahay hanohizana hanamafisana ny itolona somamanina io zavatra nrasanareo ngamba de amin'izao fotoana zao de hoe inona ny atao tsara mariana aminareo efa betsaka ny namana avy any amin'ny faritany avy any amin'ny faritra tonga eto zao monjy ny fotoana diniky io fa manahirana anay indrindra eto atao ahoana sécurité n'ireo namana ireo manoloana an'ity olona ho andapa miahira dans l'ombre ny président milaza miaro an'ity régime ty nefa nitao vomay mampirita lalina an'ity régime ty sahinana zay mandinika raha misy voadariko indray ny vahininay tonga eto raha misy voasambotra raha vahininay tonga eto inona ny zavatra mety iseho inona ny zavatra mety iseho araka ny teneniko teo hoe nous sommes en guerre tena miady sa oka mbo fantaratsika zany fa zany fanovana ifotony zany ine fanorenana ifotony zany inge miady aman'olona zany hoe misy système misy ordre préétabli hovanao maro n'olona very tombotsoa am'zany maro n'olona mataotra inona ny iseho inona ny afarahantsika raha tanteraka zany fanorenana ifotony zany mandrapa tonga nyrovinana aloha ampisambosambotra n'olona arbitrairement mandrapa ovinana aloha andraondraona olona foana ianareo mba manana fianakaviana ianareo mba mandeha raha ohatra n'olona rehetrarehetra vous avez intérêt anaovana nyity dinika ety ohatran'izany mpitondra fazakana rehetrarehetra fa tsy possible raha raombava n'olona mpanakarena amin'ny vola maloto rehetrarehetra io no tsy apietsika mivoaka malagasy sady milazana zany azonareo vonina hamino fa tsy hijanona tsony zao procédure zao zay zany no afaka tenenina amin'olona reo la guerre tadiavinareo gasy vonina am'zany gasy vonina hiaro ny tanindrazany gasy vonina hiaro ny fahamarinana ko satria manambola anareo de zay tianareo atao am'ty tany ty de ho hitatsika moa zay toy zay mahatonga ny am'teny hoe manana intérêt ny premier ministre hanao nyty dinika ety satria fanjakany fandimbiasana dada maro ny premier ministre telohanao teo ny ala mba afaka madiodio fa sao de anao hidiranany ola fa hiala zay zany ny hafatako amin'ny afako ohatran'izany koa anareo eny présidence manana tombotsoa koa analoha da mihinana an'izy ty anatin'ity dinika ety fa aza terena ny olona zay de efibe de mbola nanifikitrika hoe tsy de tao anatin'ny sainay akory ny alonga fanjakana fa zay kosa kaky dinika tsy midika fa impunité tsisy impunité zany rehefa hoe manao dinika ny fanovana zany tsy midika hoe impunité fa andao atao pilaminana ny fanovana sy ny fanorenana fotony atao eto fa atao manjary rehefa mandefitra izy ray tokran'izay foana horohorona am'ty tany ty miantso ny namana rehetrarehetra mba samby homalina zany hitandritandra fa zay mahita teto fa tsy any am'ireo maramila reo tsy any am'ireo gendarme reo tena fahavalo mitolona fa any ampitondra fanjakana zay moa no averiverina matetika hoe ny autorité administrative ange ny mpanome baiko io ky mandravaravatra zavatra ataotsika io réquisition omen'ny autorité administrative dikan'izany miangeny amin'ny ministère ny intérieur zany réquisition zany tsy avy any ministre ny rano réquisition fa ny ministère ny intérieur zany hoe premier ministre problème manay oa de zay hoe inona ary no atao raha misy namana voasambotra indrindrandrindra moa sorako an'Andriamanitra fa tonga hono zany président nandrindra ny fotoana tsy raha teto amin'ny président manondrana ny naman'ny président présidence premier ministre micalme jeu naman'ny président manondrana mampidaroka mampisambotra maodraotrany zay nanapakevitra hoe tsy ho atomboka le dinika raha tsy tonga eto président heureusement fa tonga izy zay tonga izy de ho hita eo mbola hitovy eny fisamborana fitovy eto fidarodaroana
fa afaka mialamiala moa président ohatra ka hoe tamin'ny fotoana tsy nateto ange navodariko ny sareraka fotika ny tareny sareraka président mety mialatsiny tsy fatako zany zalafa mifono voasambotra robison somamanina tsy fatako zany fa mifono voadarika n'olona tany atsirabe gista be moa voasa denjena tsy fatatra inona zavatra miseho miafaka miala ilany daholo n'olona tompony andraikitra rehetrarehetra ka zay na tonga any amin'ny teny hoe andao ho hitany tompony andraikitra voalohany a zay tena tompony andraikitra sécurité n'olombelona sy ny fananana hoe tsy atomboka atsika ty raha tsy tonga président zay zany fanapakevitra anay tsy miady kobaikely tsy eo reo nefa nzay gabogamotany namandreo aty de aveo misy milaza zany tsisy tompony andraikitra zay no mahatonga any teny hoe aleo eto daholo ny tompony andraikitra ataotsika tsy voatery miresaka amindreo zay manao an'io ny fanasana ho alefa azonreo tsy ho tonga fa mba tiany kosa hoe eto ny tompony andraikitra rehetrarehetra atao ty dinika ty mba tsisy iala am'zay teo zavatra misy eto zay zany amin'ny akapobeny zavatra tinapita eo namanara Samuel moa ary nay mbola nampy rehefa aveo a fa ny tina veriverina mivoaka malagasy ho atsika zay mitolona mitaiky an'izany fanorenana ifotony zany a ty tsy vitany wawawa.com ady am'ireo olona manana tombotsoa am'izao fotoana zao c'est la guerre sao de veritsika fa hoe tsitsyatsika reo olona reo ka samy mivonona ary anareo miady aminay koa mba mivonona fa tsomby anareo tamin'ny tira miarahava eto anareo tsomby anareo eto fa tsy hoe zay reny foana vonovono za misy havana za misy namana raha misy zavatra manjoana fantako tsy avelan'ny namako vita moramora ny zavatra manjoana fa tokony fantatra an'ireo tokony tsika mpitolona mahafantatra hoe nous sommes en guerre ary reo koa mahafantatra hoe misy olona miady aminareo koa fa tsy eto ny famono vokona eto isanandro eto atao zay ataonareo fa zay tsy aneky vita mila tsy maintsy manao fanorenana ifotony gasy ianao mangalatra ndray anao manao détournement de deniers anao marché fictif anao manao corruption ndray no manaondraona gasy rehetrarehetra sisy olona se soumettre am'izany ka mba miangavy anareo mpanao gazety ataovy tonga any potsofon'ireo any zany ataovy tonga any potsofon'ireo any zany misy ministre ao anatin'io tsy olona venefanareo eto taninarivo eto koa fantatra izy ny tsy kombokomba anatin'io ka tsy isanandro sanandro fa mono vokona eto fa ty de zavatra fa irréversible de tsy hijanona zahay ho hitanareo ny dinika tena dinika raha pito zay ny anapakazy hoe emotra rovina ty no ny problème ty insécurité mahazo ny namana ty mbola mandinika zay zao ahoana ny atao am'ireo namana ny fonjana milaza dinika eraka aminay ve ny fanjakana de namanay gadrana zany ve de hoe kely loko milaza dinika ve ny fanjakana de robson gadrana milaza dinika ny fanjakana ry lilson mbola tsy hita popokatra am'izao ry gista be tsy hita zay nalena ahoana zany manoloana zany tsika rehetrarehetra ka zay mahatonga any am'teny hoe aleo tonga ary tokony andraiky zay milaza mba manao inona ny tena eritreritra ny premier ministre amy tena mila dialogue am'ty darodaroka sy am'ty sambosamborana ty